namono olona iray indray ny lozam-pifamoivozana tetsy ampita tafika ampifandraisan'ny olona eny amin'ny finoana fambara-loza ity zava-mitranga ity. Nanomboka fampelezan-kevitra any amin'ny faritra ataon'ny kandida azo andriana anarivelo nanotrina azy omaly ny vahoaka andrenivohitra Menabe tao Morondava, tsy ratsan-danan'izany ihany koa ny nanotrina azy tao Vatomandry androany maraina. Tsy azo ataony avy hatrany dia manao fanabeazana aiza anarak'izay tiana, ilaina ny manao fitsiriana mialoha amaritana izany. Tsy mbola manaraka io fenitra io ny ankamaroany mandrindra ny fiainam-pananany eto amintsika, indrindra ny any ambanivohitra. Ary farany, stade des cheminots, io indray ny anarana salorany kianjan'ny Malakamina teo aloha manomboka izao, nasipana vaozana izany ary natokanana androany. Anao ahoana indray ny fikojakojana sy fitantanana an'ity kianja ity manomboka izao. Good ride andramo fa tsy ho maty antoka ianao. Good ride pneu tsara kalitao mampilamina ny dy mety amin'ny karazan-dalana rehetra, goudron, lalan-tany, lalana be vatovato misy amin'ny rehefa izay ilainao. Ho an'ny fiara-tsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary, minibus, sprinter manomboka amin'ny 2,5 alina sy 1 ariary, fiara vaventy manomboka amin'ny 7 alina sy 3 ariary. Hitanao manderana Madagasikara, Antananarivo, Techno, Neus, Center 67 hectares. Good ride mandeha am-pilaminana. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsidihana ny tokantranonao amin'izao hariva izao, manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao momba ny fampelezan-kevitra tany Brikavila ny kandida ajo andriana anarivelo androany hariva andrasana ny akon'ny vaovao mahakasika izay. Androany maraina kosa ny vahoaka ny Vatomandry no nandray azy, fotoan'izay ny valaparan'ny kandida nampahafantarana ny vahoaka tany an-toerana ny antsipiri ny fandaharana asany izay mifantoka amin'ny fanabeazana sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka eny fotony amin'ny fampitoviana lenta ny faritra rehetra amin'ny fampandrosoany fanadihadiny. Tsy ny kandida no mahavita inona fa ny vahoaka ny tompon'ny hery hoenti mamokatra sy manavotra ny Madagasikara. Ny tantana ny volam-bahoaka hoenti manombo vahoaka no ataony ny voloham-pirenena dia androso i Madagasikara. Politika miataka tanteraka amin'ny fomba fanao politika teto nataon'ireo efa satrady sy antitra tamin'ny rahara io no apetraka ho ity kandida filoham-pirenena ity. Resy lahatra amin'ny tranga io ny vahoaka ny Vatomandry amin'ny ampahany petsaka. Ny solotenan'izy ireo nanome tsodrano ho an'ny kandida ajo manoloana ny vinam-piarahamonina natolony. Mutafita somatara amin'izay zavatra nirinao sy ho ambany nday. Amin'izay sy aratra ny an-tagnan'olona anao sy hovoany an-tagnanao. Amin'izay dia miraro sy ho finaritra ho anao zay mahereza hatramin'ny farany fa mbola lavy lalana raha io. Ka dia sotrananao zay tomboka eto tampitanànan'ny Vatomandry. Efa miova ny fomba fijerin'ny vahoaka ary tokony fampitaiza amin'izany ny rehetra ho ity kandida ity, ka tsy ny olona be vava fa mahavita na ny mpanaparitaka vola ho takalon'ny safidy no antenaina fa hanatsara ny fiainan'ny taranaka faramandimby. Mitovy avokoa ny olana fototra ho an'ny mponina rehetra manerana ny Madagasikara noho ny fomba fitantanana politika napetraka teto hatramin'izay ho ity kandida ity. Rariny raha firenena toatsika zao no misy vahoaka sahirana, misy misahirana ara-pivelomana, matin'ny anoanana, tsy ampy sakafo. Tsy rariny zany. Nefa misy mikolabona amin'ny arena tsy tokony tsy foroany. Tsy ekeny zany. Tsy misy fampihavanam-pirenena azo heverina eto amintsika. Raha tsy sika isa tokantrano, isa pokotany, isaky ny commune, isaky ny faritra, mahatsapa fa tsy voahilikilika ka mahazo ny anjara masoandrony amin'ny tany sy tanin-drazana ty. Fa raha mbola misy manana eritreritra sika, raha mbola misy mahitsy sika fa misy olona mahazo tombony kokoa, misy faritra mahazo tombony kokoa, misy commune mahazo tombony kokoa, dia tsy hisy any fampihavanam-pirenena eto amintsika. Fiaonana nakotrokotroka tamin'ny vahoaka ny Vatomandry nanoloana ny kianja distrika no natao tao anatin'ny fandaharam-potoana ny androany.
ny lehibe ny faritra nalanjorofo teo aloha ny candidat député MMM ary ny ray aman-dreny nanome tsodrano dia samy nanamafy fa ny asa mpampandrosoana efa vitany no nahatonga azy ireo tsy misalasala manoana azy. Be ny mpanao politika, be ny tompon'andraikitra fa izy no nahavita be, izy no tena nanao izy ireo. Taoriany fionany tamin'ny vahoaka ny vatomandry io dia niazo any Brickaville ny candidat-ny MMM Ajo Andriananarivelo. Fahombiazana tanteraka ny fivoahana voalohany no tanterahan'ny candidat Ajo tany amin'ny faritany. Nosafidiana manokana ny Morondava fiavian'ny Italeny fampelezan-kevitra fienena Richard nanakoako tao andrenivohitry Morondava nandritry ny famakivakiana ny tanàna ny hoe Ajo Andriananarivelo havanana amin'ny fomba fitantanana. Arahintsika ny fanadihadiana momba izany. Ny renivohitry faritra Menabe, babin'ny candidat Ajo, fiantsenana makotrokotroka na raha nady tongotra tindray, nanomboka teny amin'ny serana mpiara-manidina na makivaky ny tanàna. Notron'ny vahoaka sy ny mponina analikisy ato amin'ny tampon-tanàna sy avy amin'ny distrika rehetra ny faritra, nifanentana tamin'ny komity mpanohana, nanemitra ny arabe sy ny baoritra vahoaka ny Morondava, liana ihany ny candidat Ajo Andriananarivelo, hatrany amin'ny baoritra izay nanatanterahana ny fionana tamin'ny vahoaka ny Morondava. Tombony ho an'ny candidat Ajo Andriananarivelo raha ampitaina ny mpifaninana aminy, nefa nitantanana nandritra fotoana maharitra ny tanàna ambanivohitra, fa indrindra nefa nahatanora mpandraraha azy ihany koa sy nahafantarana ny tahita ny tany lavitra indrindra, sy tsy nahita mangirana loatra tamin'ny resaka fampandrosoana tahaka ny faritra Menabe. Tirom-porofona aminareo fa azontsika atao tsara no mampandroso firenena ary azontsika atao tsara ny mitsinjara ny volam-panjakana ho tombotsoan'ny vahoaka tsirairay avy. Raha izay ny tanteraka, tsy misy antony tsy hampandroso an'ity firenena ity. Tsy misy antony tsy hahafoana ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy misy antony tsy hahafoana ny resaka kolokolo rehetrarehetra io. Satria maninona tsy mando fahalemana ny olona. Satria very asa ny mpiasa, tsy anasa ny tanora, tsy miditra ampianarana ny mpianatra, tsy voatsabo ny tsirairay avy dia mikorotana ny fiarahamonina. Dia tonga ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy misy vazaha eo, tsy misy vahiny tonga manao asandalo aty amintsika, tsika samy malagasy ro ihany no mifamono atoerana. Ezahana ampidintsika, ezahana zarazaraisika, kanefa tsy mahasoa firenena zany. Fa ny fikaisakinantsika, ny ahafahan'ny faritra rehetrarehetra mandroso, ny ahafahan'ny commune rehetrarehetra mandroso, ny ahafahan'ny fokotany rehetrarehetra mandroso, ary indrindra ny ahafahan'ny tokantrano rehetrarehetra mba mahita ny anjara masoandrony amin'ity firenena ity, zay no antoko ny fampihevanana antsika mitarika makany fampandrosoana. Toerana manokana namarika ny candidat ty faritra ity, efa mpitantana ny orinasa Péché de Menabe teto izy tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny tsy misy intsony io orinasa io ary mitaraina amin'ny tsy fanananasa ny tanora. Notsahiviny teto Morondava koa ireo asa mpampandrosoana ny masoa ny candidat Ajo Andriananarivelo teto amin'ity tanàna ity, na tamina tanora ny tantana orinasa azy tany aloha na nandraikitra ny tanana ny sahana ny fampandrosoana mialohan'ny maha candidat azy. Candidat tsy mba manavakavaka ny candidat Ajo ka mendrika hovidiana. 10 taona ny arahana ny asa izahay ka mahalala azy tsara aho. Ho kosa ny talian'ny fampelezan-kevitra fienena Richard. Hitantsika ny raha nataony, maro ny ohatsy ny rambesy ny zandrilahy vivanteo, ny raha vitany ta Morondava teto, ny raha vitany ta Menabe tatoy. Gasy aby tsika zao, tsy manavakavaky tsika Menabe, tsy manavakavaky koa Ajo Andriananarivelo. Gasy io, olontsika io, tsy hamitaka tsika io. Ka hoy aho aminareo hoe 25 oktobra, filio, tsobongo, Ajo Andriananarivelo. Fidio, tsombongo, Ajo.
manao mahavelo atsika iaby rolahy. Nampatsihivy ny vahoaka ny Menabe teto fa kandida tanora nefa matotra ny kandida azo andreny anarivelo. Rehefa navita fianarana avy any ampita izy dia tsy mba nibaha natao aminy fitadiavam-bola loatra ka nody an-tanindrazana sy nirotsaka ho ben'ny tanàna ambanivohitra ka lany ny telo tao ankadiny andrina. Raha tapitrisy ariary raha kely indrindra hatramin'ny fidirana ponja iray volana no sazy ho an'ireo izay manimba, mandrovitra na mandoto ny sary amin'ireny karazana solaitra be vita amin'ny hazo fametahana peta-drindrina ireny. Raha mipetraka amin'ny rindrin'olona zony ny tompontrano manongitra izany, mety eo asiparana fotsin'izao na ihany koa karama no hanomban'ny olona azy ireny. Fanadihadiana manokana no tanterahan'ny Fabrice Tatatsiresy. Tandrametaka ny fametrahana ny tableau de propagande sasany. Olona sakitay tsy ho ely ty eto andavamamby ty raha izao no mitoy. Rovitin'ny olona ny afisy amin'ny tableau hafa. Ny apetaka maraina misy mandrovitra atoandro, ny apetaka hariva misy mandrovitra amin'ny alina. Efa hita sady ireo trango ireo efa trandro nanomboan'ny propagandy. Inona no anton'izany? Fihetsika izay vokatry ny akasoparana tsotra izao. Misy ihany koa ny antony ara-politika, mety ho fanahiana vokatry ny fialonana sy fakahalana. Olona manao herisetra, hetraketraka amin'ny fanimbana fananan'olona. Mety voakarama ireny olona ireny dia ampandrovitiny izy dia mandrovitra. Mety koa tsy fitiavana fotsiny an'le kandida ilatsaka dia soreny izy mety koa avy amin'ny tsy fakasitrahany ny fifidianana atao. Mety koa noho ny tanora matetika ny mandrovitra andreo. Hitako maso mihitsy maly lalana makeny amin'ny école normale supérieure iny dia tanana akizy ao anatin'ny adolan-tseto izy ny fitenenantsika kehitriny no mandrovitra maka an'ireny peta-drindrina ireny dia hitsakitsahany rehefa avy eo. Melohin'ny lalàna ny fihetsika toy izany, mety handoavana onitra na mampiditra tranomaizina hatramin'ny 2 volana. Tsy hivona tena mafisina fa tsy mety ary zazen'ny lalàna ny fanimbana ireny afisy ireny. Ny ao amin'ny fehezan-dalàna amin'ny fifidianana amin'ny article 156 zany milaza an'izy io. Lamandy ray tapitrisa ariary ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ary mampigadra ray taona ka hatramin'ny 9 bolana ny fanaovana ny fandrovitana an'ireny afisy électorale ireny. Zava-misy ihany koa, misy ireo kandida mametraka ny afisy ny eny amin'ny toerana voararan'ny lalàna tsy azo anaovana izany, dia ireo fananana iombonana toy ny toeram-piovana na ny toilette publique, fa eo ihany koa ny eny amin'ny abribus. Izany hoe ireo heverina fa fananana iombonan'ny malagasy rehetra fa tsy fananan'ny kandida samirery akory. Ireny fihetsika ireny izay enjen'ny lalàna toy ny fanaovana peta-drindrina amin'ny birao-mpanjakana sy ny trano fiangonana ary ny toerana filanonana. Misy toerana vitsivitsy zany izy no tsy azo ametahana peta-drindrina. Ao zany ny eny amin'ny fiangonana na koa eny amin'ireo toerana tranom-panjakana na eny amin'ireny toerana fitsangatsanganana ireny, ary eo ihany koa ireo toerana izay efa natokana anaovana dokam-barotra. Ireny toerana ireny zany dia tsy azo ametahana afisy électorale. Matety pitranga ihany koa ny peta-drindrina amin'ny tamboho na amin'ny rindrin'olon-tsotra. Mananjony andany peta-drindrina tao amin'ny tamboho ny tompon'ny tamboho na ny rindrina. Azony atao arak'izany ny manaisitra ny sary raha tsy nahazoana lalana mialoha. Voaresaka manokana ao anaty lalàna amin'ny feno fifidianana ny amin'izany. Raha fitinina miankina amin'ny toe-tsaina avokoa izany rehetra izany. Ny fanabeazana maha-olo-pirenena izay indraikitra sy adidiny tsirairay ihany koa miainga ao tokantrano. Tsy niova ny fomba fijerin'ny ankolafizafy ny raharaham-pirenena raha mandroso makany amin'ny fifidianana ny rehetra, mirona makany amin'ny fanitarana ny krizy kosa ny filoha teo aloha Zafy Albert sy ny namany. Krizy vaovao no ateraky ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ny 25 ny volana oktobra ho avy izao ary tompona andraikitra ny CES, ny Senita ary ny avy eo anivon'ny governemanta. Tsy nandeha araka ny tokony ho izy ireo ny fanomanana rehetra amin'ny fifidianana, indrindra amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Nanterin'izy ireo fa ny Senita izay mbola tsy navita amin'ny antsakany sy andavany ny fanisanany mpifidy toy ny mitranga ny farafangana izay 4,100 olona tsy voasoratra ao anatin'ny lisitra. Hitarika krizy vaovao koa zany ity fifidianana ity. Dia resina eo tompona andraikitra zany ireo institution misy eto amin'ny tianotany sy ny fanjakana amin'izao fotoana izao, ny Senita, ny CES, ny
gouvernement izay tarihin'ny premier ministre Belgique satria ny fahira amin'ny mission zay nomena azy daholo zany reo rafitra reo zany ireo institution reo. Noresahana nandritry ny fivoriana natao tetsy mahazo arivo androany ny fitandrona ny fandriampahalemana mandritry ny fifidianana. Tonga nanatrika izany fivoriana izany ny mpitandro ny filaminana sy ny mpikambana mandrafitra ny senita. Fivoriana izay notanteran'ny filohan'ny Vaomera Le Pen misahana ny fifidianana ao anatin'ny teteza mita. Isan'ny vohitra nandritry fiaonan'io ny asa fampiororona ny sesy teto andrenivohitra izay mety anakorontana ny fiatrehana ny fifidianana izay atao atsoatsy. Pejy hafa kosa indray, lehilahy iray no maty avy hatrany vokatry ny donana azony lohany. Tamin'ny rora sy fahefa no nitrangany loza teo amin'ny sampanana makany Malaza 10 kilometatra miala ny renivohitra amin'ny lalana makany Fenoarivo. Sprinter iray nandeha mafy no nandona ilay lehilahy 12 taona ho anana trimaso ny mponina manodidina mifangaro ny tsy fitandremana sy ny finoana ny fisian'ny lolo fanadihadina. Vetivety foana nitangorona manodidina ny trano ny mpiray vodi-rindrina rehefa nahita sy nahafantatra fa maty tsy tradrano tampoka ny raim-pianakaviana iray tety Malaza Fenoarivo. Tonga ilay fiara nitondra an-drazana nifanototra ny iray tanàna nanadio sy nanamboatra ny trano andraisana izany tao anatin'ny atairana sy ny alahelo. Tampoka tamin'ny rehetra ny zavanitranga. Tsy laitra nampanginina ny zanany vavy-tokana fa halasana ny tampoka izay nampatsay azy an'ireo anatra fanaon'ny iray ny azy indrindra amin'ny lafin'ny fianarana. Fianarana tsara, famanana amin'ny fianarana, masoa ny fianarana. Inona izao no tena zavatra hoe alahelo fandrian-davanareo indrindra? Ny kolasy, fa izy mandro kolasy. Vao volana vitsy izay no nisotro ronono ity raim-pianakaviana ity. Nivoaka ao aty andrenivohitra no nialany tao an-trano androany maraina. Nialan'ny fiara nitondra azy avy taty Antananarivo, efa lalan'ny ody ka niampita izy no io voatony io araka ny fitantaran'ny havany. Mivoaka tao anaty taxi be izany niampitany arabe tampoka araka ny filazan'ny zareo tao. Izay koa izany tany an-trano natsaona. Dia vao niampita izy dia tonga dia nitsena ilay tomobila nandeha mafy be. Teny amin'ny toerana nitrangany loza teo amin'ny toerana afaka nahitana tsara ny zavanitranga ity tovolahy ity. Hitany fa nandeha mafy, ilay sprinter nahavanina ny loza. Ilay lehilahy raha teo, somary variana ka izay no nahatonga ny zavanitranga. Andeha pita ilay rangazy zany, dia pita andeha hoaka-ty anana aty. Dia nisy tomobilan-drafala ohatr'izao. Dia efa tery amin'ity tonga bisikileta ery amin'ity poto itsy nitsako frena izy, dia teto vao nitsana. Io vao to, apepe mihitsy ilay tomobila. Izay no fitranga ilay izy teo. Dia ilay olona nanao dia maty sur place teo ilay izy. Taiza vai izany fidona tamin'ilay olona? Tsy tamin'ny lohany, vaky mihitsy ny lohany. Isan'ireo lalana malalaka sy tsara tia mampitoana pita-tafika sy Fenoarivo ity ka alaim-panahy andeha mafy ireo mpamily. Tsy vao izao no misy loza nahafaty tamin'ity lalana ity vao omaly no nitrangana loza teo akaiky teo nivarina tany Atambary ilay fiara mpitatitr'olona iray. Difi-tsanahary tsy nisy ny naratra na iray azy. Tato anatin'ny enim-bolana nahatsikaritra ireo mponina eny amin'ny manodidina fa misy ny tranga hafahafa, misy ny biby izay ataon'izy ireo ho fambara loza. Dia nefa mipona teto biby io raha be accident be foana efa remarquena mihitsy zany biby isaky nipotro io dia misy loza mitranga foana eto ary vao maro hoe biby io tonga teto no hitanay dia androany ilay loza mipotro dia izao ndray zao izy tsy hitany zao ilay biby amin'izao. Biby ohatran'ny maromarobe izay izy misy tsipika mainty izay no lamosiny anankiroa eo amin'ny 2 metatra latsaka kely eo ngamba ny lavany. Dia izay misy ngamba ohatran'ny hoe mitondra loza misy satria hatramin'izay tamin'ity rininy ity zao ngamba raha tsy manisy maty afa teo amin'ny valo teo ny accident mipotra teto. Na misy zany biby fambara loza zany na tsy misy, ny arabe malalaka toy ity makany Fenoarivo ity dia mahatonga loza hatrany. Ny fitandremana no antokana miaro ny ain'ny mpampiasany lalana satria ny loza tsy mampandre. Mbola resaka lozam-pifamoivoizana ihany, tsy nierina akory ny andro nanaovanay fanadihadiana momba ireo mpitsarety mifamezivezy eto andrenivohitra sy ny manodidina sy izay ateraka izy ireo. Omboroa no maty io maraina io teny Tanjombato rehefa nifandona tamin'ny fiara 4x4 iray tamin'ny 10 ora maraina. Eo amin'ny lafin'ny toe-karena malagasy enina amin'ny 10 no mihevitra ankehitriny fa ratsy ny zava-misy ara-toe-karena eto Madagasikara. Raha ny fanadihadiana nataon'ny afrobarometra teto Madagasikara tato anatin'ny 5 taona farany. Raha ny zava-nisy tamin'ny fitondran-dra valomanana ny taona 5 sy 7 isanjaton'ny malagasy tao anatin'ny fanadihadiana no nilaza fa salama ny toe-karena malagasy ny enatrany izany ary tsy misy afa-tsy 10 isanjato sisa.
Miampindray ny antotanisa ahitana fa latsaka ao anatin'ny amehana mafy ny firenena malagasy. Tsy misy ny atsara ny taremarika raha ity fanadihadiana nataon'ny afrobarometra ity tato anatin'ny 10 taona farany. Fanontaniana, ahoana ny fahitanao ny zava-misy ara-toekarena ankehitriny? 960 nanaovana ny fanadihadiana no nilaza fa salama ihany ny toe-karem-pirenena nandritry ny 12 volana ny alohan'ity fanadihadiana ity, ary 12% no milaza fa tena ratsy ny zava-misy ankehitriny. Saika ny ohatra iainany amin'ny andavanandro, amin'ny vola miditra aminy sy ny ankohonany, ny fampianaran-janaka sy ny vidin'entana no olana fototra nabaran'ireo olom-pirenena manerana ny nosy nanaovana ny fanadihadiana fa tena nitotongana. Raha ny sakafo sy ny rano fisotro madio indray, nandritry ny taona 2024, malagasy 40 no nilaza fa efa imbetsaka no tsy afaka ny sakafo tato anatin'ny 12 volana farany. 14% izany ho an'ny any ambanivohitra ary 13% ho an'ny mponina eto andrenivohitra. Momba ny rano fisotro madio indray, niakatra avy 3 ny isan'ny mponina tsy nahazo rano fisotro madio. 15% ary niakatra ho 20% izany teo anelanelan'ny taona 2024 sy 2024. Tahaka ny ahoana ary fijery malagasy ny antony tena mampahatra azy ankehitriny. Raha ity fanadihadiana ity dia ny fanjanahantany sy ny mpamatsy vola ny tena melohan'ny 20% ny malagasy nanontaniana, akoatra ny tsy fahaiza mitantana mpitondra. Rehefa vakina ity fanehoana ity, ny 30% ny malagasy no manameloka manontolo na amin'ny ampahany, fa ny tsy fahaiza mitantana mpitondra no nampahantra ny firenena, ary hatramin'ny 35% ny malagasy no manaiky manontolo na amin'ny ampahany, fa tompona andraikitra ihany koa ny vahoaka amin'ny resaka toe-tsaina ka nahatonga izany. Olon-dehibe 250 manerana ny nosy no nanaovana n'iny fanadihadiana iny. Azo antoka hatrany amin'ny 570 ny fanadihadiana araka ny fanazavana ny manam-pahaizana momba izany tetsy amin'ny Carleton omaly. Ahina mafy fony tetika amin'ny famotsim-bola eto Madagasikara ny famarotana ny ampahany amin'ny petrabola ny orinasa SFI Société financière internationale ao amin'ny banque BNI raha nambara ny Serge Safmaova avy ao amin'ny CDE na ny club développement et éthique. Resabe eto amin'ny firenena ity raha ity ankehitriny fanadihadiana. Banky izay tsy fanta-piaviana sady tsy mahafeny lalàna iraisam-pirenena ny banky izay nividy ny ampahan'ny petrabola eo anivon'ny BNI. Nisany koa hoe Andriamatoa Serge Safmaova ny fanapahan-kevitra izay nifanipaka teo anivon'ny banky foibe sy ny teo anivon'ny ministera amin'ny vola sy ny teti-bola. Noho izany dia afaka mangataka ny fanafoanana ny fanapahan-kevitra manome lalàna ny famarotana ny petrabola ny SFI ny fanjakana malagasy noho izy manana petrabola betsaka indrindra 230 faingo 720% ao amin'ity banky ity. Isaraka izany ny fangatahana izay ataona Andriamatoa Serge Safmaova amin'ny maha-olon-tsotra azy mba hanafoanana ny fivarotana ny ampahan'ny SFI eo anivon'ny banky BNI izay alefa eny anivon'ny primature. Misy paikady maloto manoloana izao zava-mitranga izao raha ny heviny ny malagasy izay tsy manana banky ho azy manokana ka mampijaly ny tantsaha. Io samy mangaina andraikitra io. Amenareo mpamaky-tsara ny firenena na reo tokony andraikitra. Anadio ny firenentsika atao hiaraka anadio. Momba BNI. Rehefa miara crédit lyonnais, crédit agricole. Afaka natao tsara ary milaza nareo fa afaka natao tsara hoe asina poule ao anatin'ilay stratégie zany lasa asina poule de repreneur malagasy hitantrana BNI miaraka amina banque de référence anisan'ilay zaty voalohany. Mahitsy zay. Misy amin'izao fotoan'izao contact namana malagasy any ivelany be dia be malagasy amin'izao fotoana miasa tsara fantatsika zany. Maro ireo orinasa goavana manana tahiry betsaka eo anivon'ny banky BNI amin'izao fotoana no efa nanalany ny volany. Ahina ny mety ikatona n'ity banky ity afaka ataona vitsy. Nanantona ny ministera izay manoloana ity resabe ity. Nanantona moa dia amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny tenanay hatramin'izao fotoan'izao mahakasika ity raharaha ity dia mbola tsy misy aloha ny fanazavana azo omena raha ny nambarana ireo tompon'andraikitra isan'isany. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny ministera na ireo tompon'andraikitra afaka manazava ny saim-bahoaka amin'ity raharaha ity. Raharaha izay tsy mampifandray tamin'ny antony niteraka ny fahasalaman'ny gouvernoura banky foibe farany teo sy ny fanodikodiana volam-panjakana amin'ny propaganda ankehitriny. Anterina ny fialan-tsiny tomboky lasy tomboky vavy noho ny fahatapahan'ny herinaratra tetỳ amin'ny faritra misy anay fatoizantsika eo amin'ny lafiny toe-karena ny fampahalalam-baovao. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrikan'ny Sambava amin'izao fotoan'izao. Lasibatra vokatra izany ny fambolena lavanila hatrany amin'ny fotony ka hatrany amin'ny toerana ametrahan'ireo mpamboly ny efa masaka. Fotom-piveloman'ny mponina ny antoerana ny lavanila ka mahatsiaro sahirana izy ireo manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay fanampanazavana.
nazohony vahoaka vola bebe am'izao fotoana atsika am'ty resaka zao tegna fa ohatrany nisy fiakarana kely zany le vidin'ny lavanila nefa ny mangalatra tianay ny ilazana fa hoe mba iarovany fanjakana be dia be ary mba mitaky le fandraisan'ny fanjakana an-tagnana fa indrindrandrindra le zay tratra amin'ny alatra vanila io mba tokony asiana famaizana mafy ohatrany mba faizany mafy be mihitsy am'izay mba tsy isiany mpangalatra ary ny zavatra hitanay amin'izay koa eo ny mpangalatra fa misy koa ny mpagniraka le olo mangalatra mba tokony atao mitovy ihany ny lalàna mifehy mpividy halatra sy ny mpangalatra le vanila. Efa nisy ny ezaka eo amin'ny fandraisana fepetra mahalona ny tsy fandriam-pahalemana ka ny fiarah-miasan'ny mpitondra sy ny vahoaka any an-toerana izay ahitana fahombiazana trany. Ahoana ny fomba mahomby indrindra hitehirizam-bola, mbola mitoetra ankehitriny ny kolontsain'ny boatin-drakitra saika mbola mahafantatra izany avokoa ny rehetra. Ny 20 ariary hatramin'ny vola 10 ariary no fampirina ao anaty boatin-drakitra. Paikady mba ahafahana mividy zavatra izay iray kendrena manokana matetika no anaovan'ny tanora ny reny rakobola ireny. Ny vidin'ny boatin-drakitra iray mety hatratra hatramin'ny 10,000 ariary fanatetiana. Mbola misy ve ny vola prime natao fitsinjovana ny vody andromerika amin'izao fotoan-tsarotra izao. Tsy ambambava akory no tiana holazaina fa izay mba voatsirambin'ny tanana azo amprimina amin'ny andavanandro. Ny 20 sy ny 100 ho an'ny sarababem-bahoaka 10 ariary raha be indrindra. Karaha mba manana 20 ianao na ohatr'izany 100? Amin'ny 100 sy 5,000. Arak'izany, tsy ny ankizy mbola mahazo gote ihany no mba miezaka ny manangom-bola amin'ny boatin-drakitra ankehitriny, fa indrindra ny tanora ihany koa. Amin'ny ankapobeny efa manana tanjona manokana ireo manao izany. Ho an'ireo tanora kosa indray dia ny filany manokana rendrarendra samihafa tsy afaka angatahana amin'ny ray aman-dreny no antony hanangonam-bola. Tsy ny ambom-bava no angonina ho an'izy ireny fa ny gote hiafiana tsy hohaniny ka arotsaka anaty boatin-drakitra ny vola. Mety koa hoe hividy zavatra mahafinaritra fotsiny dia manao boatin-drakitra. Ohatra hoe bazahanao manokana fa tsy obligation ray aman-dreny. Ohatra hoe zaho ohatra dia hividy telefona tsara be dia dadasineny tsy manome vola dia tsy maintsy manao boatin-drakitra. Fitaovana ao an-tokantrano hatramin'ny biby fiompy izany hoe fananana manokana mivaingana ilaina amin'ny fiainana no tena anangonan'ireo manambady aman-janaka vola. Tsy maintsy vakiana mialoha ihany anefa ny boatin-drakitra rehefa misy ny sampona. Fitanana zavatra mitsangana, ohatra hoe kisoa, akoho. Ohatra hoe aretina, izay aloha no tena angonana boatin-drakitra, aretina, tsy afaka hoe hindrana amin'ny olona, ny olona koa indraindray tsy manana dia tsy maintsy le angoniny ihany vakiana. Indraindray 200 aloha dia efa vakiana, 300. Maro karazana ny boatin-drakitra eny an-tsena, misy izay ilaina saika ho an'ny ankizy na ho an'ireo mpianatra hatreto amin'ny kilasy famaranana no tena hividianany mponina an'itony fitaovana fitehirizam-bola itony amin'ny ankapobeny. Raha ny endriny kosa, misy izy ireny vita amin'ny hazo, maro ihany koa ny vita amin'ny vy ny ahiahin'ny mpividy ny hoe mora sokirina sa tsy ny boatin-drakitra iray. Miankina amin'ny habeny sy ny tomba tsy mahamora sokirina azy ny vidiny. Kely indrindra izy zao 3,000, amin'ny lehibe le mihidy ireny 22,5. Le misokatra otrotony indray izy dia 7,5 hatramin'ny 22,5 eo eo. Samy misy tiany aloha, misy tian'le mihidy, misy tian'le misy gadanafa amin'izay hoe tsy potika le izy an mety averina ihany. Tiavan'ny olona an'le vy zany hoe sarosarotra sokirina hono ireny ozy zareo zany le tsy mihidy ohatr'izao fa le ferme ohatr'itony fa le hazo indray lazain'ny sasany mora sokirina dia tsisy maka le. Le coffret misy lakile izy ho an'le manam-bolo ireny izy zany dia afaka mividy izy amin'ireny. 250,000 francs reny, misy kely 100,000, 90,000. Tsikaritra raha ny fanazavan'ny mpivarotra iray, efa zara raha misy sisy ireo boatin-drakitra natao hitehirizana vola madinika toy ny 10, 20 ary 50 ariary. Saika ireo natao hitehirizana vola taratasy ny akamaroan'ireo boatin-drakitra miparitaka eny an-tsena. Sady karazana kolontsaina no fampianarana ny ankizy ao tokantrano hifampatoky sy hiary sy hitahiry mba hanan-javatra ny fanomezana azy ireny boatin-drakitra.
Ny pejin'ny fanatanjahantena no entsika mamarana ny fampahalalam-baovao. Ny ova endrika ny toerana izay natokana ho an'ny mpitibonina lavalava etsy amin'ny kianjan'ny cheminot Antanimena izay notokanina tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo. Mpijery mihoatra ny enala no tafiditra ao, efa misy jiro sy rano ihany koa eo an-toerana izay tsy nisy izany nandritry ny 100 taona mahery. Afa-po ireo mpanao fanatanjahantena ankehitriny. Fanadihadiana Martsoni. Ity andron'ny azomafa 17 ny volana septembre taona 2024 ity no notokanina tamin'ny fomba ofisialy ny kianjan'ny Malakama etsy Antanimena izay niova ho stade de cheminot ankehitriny. Tao anatin'izany ihany koa no nankalazana ny 100 taona n'ity kianja ity ary nidiran'ny Madarel teto Madagasikara. Izay rehetra dia lanonana feno no nanamariana izany ka ireo mpiasa tranainy tao anatin'ity orinasa ity dia atao ireo notolorana ny de l'ordre national ny 20. Teo ihany koa notolorana ny chevalier nisa 520 l'ordre de mérite nisa 1, ny chevalier de l'ordre de mérite nisa 720, ny argent nisa 20 ary ny médaille de bronze nisa 720 ho an'ireo mpiasa mafatrapo tao anatin'izay 100 taona mahery izay. Ary dia norariny ny ministre ny fitaterana fa hoela ho velona toy izany ihany koa ny fanatanjahantena sy ny orinasa izay tatan'ny malagasy ankehitriny. Irainsoa izay anisan'ny mpiangaly ny bola lavalava nanomboka tamin'ny taona 1770 no voanjo tao anatin'izay ekipa-pirenena malagasy izay. Izy sy Razafy Ndradida sisa novelona ankehitriny izay mbola mitondra izay fanevan'ny bola lavalava eto Madagasikara. Tamin'izany taloha izany ny bola neka teny fandratra mafy mihitsy no nanao. Amin'izao moa hitanao fa nanilazy zao namboavy efa misy eto Madagasikara. Tamin'ny taona 1977 ny lehilahy no teraka ary izao mbola tratrantitra izao. Samy hafa tokoa ny teknika tamin'ny tontolon'ny bola lavalava tamin'izany fotoana izany sy ny ankehitriny satria dia tamin'izany mbola ny famono ny teny ambony kianja ary enjana ihany koa ny fifandonana teo amin'izay mpifanandrina nisy na teto toerana na tany ampitan-dranomasina ihany koa. Mifarana hatreo ny fiarahantsika tamin'ity anio ity tomboky lasy tomboky vavy mametraka ny veloma ho amin'ny raha-pitso indray.